Mombilagin nganoshe, mombilagin nganoshe, ezapna rauryako. Hino koa zay zay irazion le tiogno fa mandeha da misy raha baventy koa zay lahatondro an'io ho atsika eto fort offense ny manodidina hanambahiny be sika la iragnandria na eny izy seky na eny izy raha iza itiky raha tenao mo soa seky ria Mombilagin nganoshe, ho fitsenatsika amin'ny fomba makotrokotroka ny zanatsika ny raha lahasika ny ray aman-drenitsika andriamatoa ministra ny asa vaventy vaovao andriamatoa Jeria Trefondrazana ho avy ny rangahy igny mba vahiny be zay raha ho avy le teo ay dra tena vahiny be tokoa ny zay sady miambina anazy zahay zao agnomby lahy amin'ny mariny ministra Jeria aza mombilagin nganoshe. Ay hatao akory kialiany izy io sy hitagna ahinanazy nao heky raha omby egny avian'olombesika an'io ny zoma fahatelo ny volana septambra raika amin'ny roapolo sy roa arivo avy izao ny fitsenatsika n'andriamatoa ministry ny asa vaventy amin'ny roa tolakandro ny fotoasika amin'ny lapan'ny tanàna eo ria ambiasa farady agny egny magnandriake agny ty androny io ny fisena moa dra amin'ny dimy ny tena fisena amin'ny aéroport regny fa gn'amiro zany dra fa mifamotoana andadoany eo sika fiara misakafo hisy ny agnomby be raiky isaky fokotany homen'andriamatoa ministra asika maty aho reniko e agnomby raiky isaky fokotany sako any mama ho avy manoka hagnafana gny lanonansika amin'io ny groupe Rabaza dra hisy koa gn'artiste surprise meo lala hombako raha be Rabaza raha aresaka amin'ny mariny zao raha eo zeky totehisena manabajajy moto bisikileta tomobily dra amy 10 folakandro zany gny fiavian'olombesika na aéroport regny eo ze sy afaky misena moa mandigny anazy amy lapan'ny tanàna egny sady misakafo miamby gny havian'gny vahinisika laminy zao programa zao raha izaho dra hisena andosika riaha hisena gny zanasika hisena gn'olombesika satria sambasambasika ndra nahazo ministera ny asa vaventy zao sady mba hagnomeza asika hery anazy koa zay gny izy zay amizay mba ravo aza ray ministra mahita asika siefa mba vita mahimba gny RN13 igny amizay ao zay seky sa manokora eka seo zaho toko verivery aby koa gny raha satria no sy vitandrangahy gny amitiky gny RN10 RN12 RN13 io kodra toko lidy hanika koa an'izay eka se dra sy mainsy vita any io oez izy mba hiamby ny rangahy zao raha vitan'io raha ka haligno riaha gny fotoasika ny zoma fa 3 septambra ho avy zao ny fisenasika n'andriamatoa ministra ny asa vaventy Jeria Trefondrazana ny zanasika kolay oya hoe akory aby sika faradifay e tanin-draza tany-nevia ary indrindrandrindra iankinany gny fo androany gny lahasy ihonana amintsika hava zoky zandry ray aman-dreny amty farsy misy asika ty tena dia gny faritra nosy gny faritra atsimony Madagasikara gny filoham-pirenena Andry Rajoelina miraiky sapony ao ty faritra atsimony Madagasikara ty raha oarina amin'ny faritra hafa dia ty faritra asimo tia gn'anisan'ny vanginy filoham-pirenena imbe indrindra ny faharoa dia ny nagnomezany fitokisa ny zanaky ny faritra atsimo am'izany fanendrena ho membre ny gouvernementa agnatin'izao gouvernementa niasa zao. Ny fahatelo dia tsy tadiego
tsy tagna Tamatave, tsy tagna Majengany filoham-pirenena ny nametraky fagnamby lehibe fatadia amin'ny faritra atsimo. Hoy izy tam'izay hoe raha tsy vita io RN13 io dia tsy manao politika sasy aho. Mamelana anareo hisaotra an'ireo tompon'andraiki-panjakana izay niara-niasa tamin'ny reo fagnamby maro napetraka tamina governoran'ny faritra, ireo ratsamangaiky ny ministera, ireo tompon'andraiki-panjakana sivily sy miaramila. Isaorana isika rehetrarehetra satria nahafinaritra ny fiaraha-miasa ary nisy ny firaisan-kina sy ny fifanomezan-tagna nahafahantsika nametraka an'ireo programan'asa maro izay nampiavaka an'ity faritra Anosy ity. Isaorana ihany koa ny mpiara-miasa teo anivon'ny faritra Anosy satria maro ny lesona sy ny fampianarana isan-karazany izay nametrahantsika ambony an'izany fitiavana ny faritra Anosy zany. Isaorana ihany koa reo nitoto nahandro nahamasaka an'izao lanonantsika androany izao izay nazaho raha dia tena gaga ary eto dia faly satria tena tsapako ny fifankatiavana ary tsapako ny fitiavanareo anay misaotra betsaka atsika anaby. Ary eto androany dia mametraka amintsika fa tena iosy faratifaito koa ny RN13 ary tsy maintsy atao ny havitana ny lalam-pirenena fa 13 raha ny toromarika nomeny ny filoham-pirenena. Ny lalam-pirenena fa 12A ny tapany fahatelo manomboka hoe bakika hatrany Manambondro miampy an'ireo tetezana rehetrarehetra, tetezana 7 eo dia efa nahazo atsika famatsiam-bola rehetrarehetina ihany koa alohan'ny farantaona ny fandefasana ny tolobidy dia ho vita tanteraka zany ny RN12 manomboka eto Fort-Dauphin hatrany Avangaindrano tompoko lahy sy tompoko vavy. Ny lalam-pirenena fahafolo efa nametraka ny filoham-pirenena fa efa eo am-pandinihana ny famatsiam-bola mahakasika ny fagnamboarana ny RN10 isika miaraka amin'ireo mpamatsy vola. Fagnovana ny tantarany tapany atsimon'ny Madagasikara ny napetraky ny filohandro Rajoelina. Nanomboka hatrany amin'ny Philibert Tsirana nangamba inangatana an'izany fagnamboarana ny RN13 zany tsy androany tsy omaly. Kanefa amin'izao fitondrana zao tsika hiametraka an'izay fagnamboarana an'izay lalam-pirenena izay lalan-drano fampandrosoana aty amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara zay. Ka mendrika fisaorana sy tehaka mafy be ho an'ny président Rajoelina satria 80 taona hatraminahazoana fahaleovan-tegna tsika tsy mba nanana an'izany lalana goudronné zany. Sasa